tena eo anivon'ny androm-panjakana sy ny ministera-panjakana ny azo emisy ny tiana horesana ety izay miteraka resabe ihany koa ny resaka fifidianana nandritra ny herinandro maromaro dia hitafa tamin'ny gazety ary ny kandida Abel Narinarivo izay milaza mahitsy fa dia efa izy milany ka dia tsy tokony hiverenina intsony ny fifidianana. Mpitondra fanazavana amikasika indrindra izay ity kandidaty. Maromaro koa izany ny mahakasika ny fifidianana izay natao teo fa fikambanana moa izany ao anatin'ilay hoe ordonnance 653 dia manana ny fanivatena tanteraka ary ny processus électoral izay natao dia manaraka ny texte ary ara-dalàna dia mivoaka ny fifidianana dia majorité simple ny voalaza statut raha firy na firy tonga mifidy zany izy ao anatin'ny fifidianana atao tamin'ny azo enia farany filazana aminareo zany fa lany izahay izay dia mitodika amin'ny anatao ministre zay piara izy no ray aman-dreny izahay dia mbola manatena ny fitohizany fiaramiasa tao anatin'ny azo enia izay efa natao hatramin'izay satria tena mpamono président voaloha izay miarasa tamin'ny kaiky ka ary mbola mampanantena amin'ny mpikambana rehetra fa raha ozy misy ministre tsara ny natao ary mirokoa ny fikambanana dia mbola foady eo an'izay ny effort zay atao hanatsarana ny fikambanana. Tsy mety miteraka saratsarana ve ny ministera na ny mpikambana anatin'ny azo enia ilay voka fifidianana izay raha ny fipolony zato izy mariny dia firetanarana dia mifitopolo teo ihany anindra ny sasany manila mahely zany tsy mety miteraka olana ve zay amin'ny fitafana zavetinareo raha tsy nalefa ny resaka nataoko sa tamin'ny alohan'ny fifidianana dia antaratany amin'ny dimampolo amby tany ny tonga mifidy fa efa be miresaka nahela dia ireo zany mitonga mifidy fa raha mitombo ary misan'ny olona mifidy dia mitombo foana ny message mivata zay zay zany dia napetraka aminareo zany satria tsara natao tao anatin'ilay fikambanana hitanareo ny vokatry natao hatramin'izay fa miezaka nanao maximum izay dia ny olona ny tsara dia fa hitan'ny olona zany mampijery fa ny fifidianana moa dia sehatra anankiray hoe safidian'ny olona amina hevitra samihafa fa rehefa vita ny fifidianana dia ny azo enia tsy mizara fa iray azo enia dia tsy mizara fa iray ny fiantsoanany hoe hananganana comité électoral efa vita ny fifidianana efa lany izahay raha hanangana comité électoral amin'ny fifidianana ny firenena zay tsy mahatahotra satria efa vita ny fifidianana.